Alany alakamisy fahadimy ny volana martsa taona 2024 manoatra ny araba toko lasy toko vavy ary tonga soa tao anatin'ny fotoana ny fandarana zo iteny ty faraparany herinandro ity sika de maromaro ny fandarana zo iteny zay ho arahantsika androany aloha isika fandarana zo iteny arahantsika amin'ny paraina Augusta iresantsika ny toetra raha misy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena mety misy fandraisany ihany koa aty Madagasikara fa raha ampitso koa isika ho an'ny Azoma dia misy ny fandarana zo iteny manokana iarahana amin'ny Malina ary ny Asabotsy dia misy ny fandarana zo iteny manokana iarahana amin'ny KMT na ny komity miaro ny tolona izany. Ny zanana antsony ireo satria ahafahana mba mitondra ny fahalalana feno amin'ny sika zay mpanaraka ny fandaharana manahoana marina ny toetra raha misy amin'izao fotoana izao. Miaraba ny vahiny isika amin'ity alina ity paraina Augusta araka ny efa nampahafantariko tao anatin'ny fampahalalam-baovao teo izy no vahintsika ambassadeur teo aloha mazava be fa iresaka ny fifandraisam-pirenena isika iresaka ny géopolitique amin'ity alina ity. Miaraba tompoko. Miaraba nareo ato mpanao gazety ato amin'ny dreaming amin'ity fandaharana itiky miarahaba koa ny ireo manaraka nyity fandaharana zo iteny ty. Eny ary tompoko raha sitraka ao de tena mba anazava mivoaka malagasy sika amin'ity alina ity satria mino fa betsaka ny mbola tsy tena mahafantatra tsara hoe inona marina moa ity zava-mitranga ny Iran tao anatin'ny herinandro zao no rehefa mijery ny tambazotra amin'ny Facebook sy ny sisa de bomba mipopoka sy bomba mifamono izany no hita tao anatin'izay fa angambany eo ianao io anazava zany hoe inona marina moa zany ny tena antony fototra mahatonga ny ty ady mafana mitranga ny Iran amin'izao fotoana izao ty. Le izy aloha ao moa zany ny Amerikana, ny États-Unis sy ny Israélienne de eo koa zany ny Iraniana ny zavatra sy mitovy ataosika hoe antony ny zavatra agnatin'ny rahan'izy ireo ny motivation izy ireo. Américain de le resaka BRICS ny tena sy tena laviny vavony loatra leviny vavony Américain. Io ohatran'io zao tany Venezuela satria ny Venezuelin sy mivarotra pétrole aminazy fa mivarotra amin'ny chinois ary sy mampiasa ny dollar satria zany daholo zany ny problème zao le dédollarisation te hiala zany ny BRICS zao sy te hampiasa an'io resaka dollar io sony satria io ihany moa mampavizakazakana amin'ny Amerikanina zany de igny sy tiany ditanareo zavatra nataon'igny tonga de nibatainy tao fotsiny président Maduro de mbola migadragnatra am'izao. De izay koa le problème amin'ny Iranianina koa resaka fotsiny io hoe bombe atomique uranium zavatra efa tokony efa sy ansonina anazy sy ansonina ny Américain fa mbola io koa satria ny Chinois koa mividy pétrole agny amin'ny Iranianina izy moa le misy hoe voany sanction ny Iranianina io fa mividy pétrole agny ny Chinois ny Iran koa magnatin'ny BRICS ihany koa depuis 2024 de mampiasa sy mampiasa an'io dollar io zany fa mampiasa le volandreo mampiasaigny io koa zany de agnisan'ny sy de tian'ny Américain loatra zany le zavatra ataony BRICS ankehitriny zany hoe te hiala am'le resaka vahoan'le dollar fa de excuse fotsiny gn'anazy ataony hoe misy bomba misy anina gnao fa io moa gn'an'ny Américain io ohatrany miaccuse olo fotsiny ohatrany zay koa le tany Bagdad nataony teo koa misy bomba koa anao bomba koa ny Irakiana nefa sy nisy akory izy lefa avy eo de iny zany gn'anazy gn'an'ny Américain. Gn'any ana ndray eo ihany aloha le lonolono taloha tam'le prise d'otage tany amin'ny 1979 le 444 jours le mpiasan'ny ambassady tao Téhéran tazomin'ny tanora iraniana tao otage tao satria le olo teo taloha zany le niongagny teo zany lasa tany États-Unis de aferegna teo izy ny tanora tagny hoe ho saranay aty sy naveriny Américain moa igny fa hoe misabotegna izy atio izy de nisy an'igny zany igny le tamin'ny 79 tagny igny fa gn'an'igny Israélien ndray aloha de fa izy moa fa nisy nandefa vava koa gny Iranianina hoe fafanay ame carte du monde misy io Israélien io izy fa sy fakatia izy roy zany de iny zany gn'an'igny Israélien sisy resaka économie gn'anazy de tena resaka hoe
idéologie misy kanazy zany tena hoe de fa so tranquille misy za eto sy laminy raha mbola eo i fitondragny any Mola io le gardien de la révolution zany le za fitondragny iraniana misy akehitriny zay zany mahatonga an'io de iny izy roy moa mitambatra eo izy mamelany darko bomba any Iran zany io hitatsika an'io fa 6 jours izy zay angambany de io zany mitohy akehitriny ka somary manahiragny any le izy mieritreritra anazy satria lasa mikorotagny daholo gn'agny satria lasa koa zany ny iranianina koa zany hoe rohatry mety tsy takatry ny tsara gnaria ary amin'ny israélien ry koa de asiany daholo koa le magnodidina anazy eo le firenena magnodidina anazy na de misy namany io amizay izy tarika hoe korotagny misy amin'ny lafiny régional ny zavatra hita aloha de misy le mpamadika satria tena tafiditry ny Mossad misy infiltration ny Mossad misy ao amin'ny fitondragny ny iranianina iregny de tena misy précision misy ato mivorato izy tonga de vangoy ao tena misy zany ohatra an'izay koa le tany Venezuela nidirany américain na afany amin'ny américain niditry tao koa de misy ihany koa ny mpamadika zany dirany lary zareo tao de igny moa zany de maty le guide spirituel Ali Khamenei de isake zavatra atao zao de korotagnin'izy la korotagnin'ny Mossad zay kosa aloha de sy maintsy ekegny zay zavatra zay fa mafy misy azala les services secrets israéliens mazava zay hoe tanjona sy ny antony mahatonga an'izao ady izao zany fa ny ayao anatin'io ndre matompa Reine Auguste de ny hoe misy miaya hoe ho any amin'ny ady lehibe ve isika eto ambonin'ny tany zany am'izao fotoana zao raha io zava-misy any Iran io za sy de mino hoe ho tonga amin'ny ady lehibe io satria misy le équilibre de la terreur ao izy satria samy manana raha ohatra iana zany samy manana bombe atomique daholy namarozany firenena lehibe manana ny américain manana russe manana chinois ary izay sakany any zareo any Iran io mba sy hanana an'izay bombe atomique zay satria raha mana bombe atomique reo zao de tahoragna zay tanareo Corée du Nord sy sakasiny izy fa manana an'izay izy de mba te hanao koa ny iranianina zany satria israélien manana koa ka sy ho tonga agny io sy ho tonga agny fa sy maintsy fandamina satria samy sy te ho fatagny samy sy te ho fata hafa ny tamin'ny taloha fa sy ho tonga agny fa sy maintsy ilamina foana io ary ilamina malaky raha ny bombardement izy io sy de mamponga ny fahazakagny loatra io fa sy maintsy misy miditra anina au sol angamba te combat au sol ny américain nefa ohatra sy de te hanao an'izay izy fa te haprisiky olo groupena olo ao Iran ihany no alefany hanao an'izay zavatra zay fa io moa manahiragna be satria tony le ataontsika théocratie le resaka misy fangaro fivavahagny le izy azadigny fa ny chiite sao ihany misy anazy sy ny iranianina ihany fa misy hatramin'ny amin'ny rehetrarehetra zany misy koa zany agny Bagdad ny Irak ary sy izy ihany fa managny le ataontsika hoe le proxy izy le satellite madinidiniky miaraka aminazy ohatrany hoe Houthi any Yemen ny Hezbollah ny Liban na ny Hamas palestiniana maromaro zany olo manoanao anazy eo de sy maintsy misy zavatra hoe sy de milamina zany mety misy attentat zany misy iana zany fa za sy mino an'io ho tonga any ame guerre mondiale mifandamina foana ireo efa avy eo na nisy aravela ataontsika hoe efa namoizana ny ain'ny mpitarika ambony indrindra tany Iran ary ny iranianina moa zany de niteny hoe ao anatina teteza mity izy am'izao fotoana zao fa hoe tsy anaiky tena hoe nilaza fa tsy anaiky ary mitoy ny bombardement am'izao fotoana zao ary tafiditra mihitsy ary hatran'ny civile zany zao efa fa roplanina roa no efa manala ny mpitsomponena nao a Israel hatramin'ny androany eny mety afa manko le tena force militaire anao de afa le communication ataonao io ane samby fanindry amin'ny resaka communication samby fanindry ohatran'izay fa za mino afa sy maintsy ifandaminy ihany izy ambony latabatra fa indrindra zany sy maintsy miditra any le firenena dehibe hoe andamina an'io fa sy ho tonga any ame guerre mondiale ohatran'izay koa neny ataontsika teo tamin'ny resaka Ukraine ho tonga any ame guerre mondiale ka izy hatram'izao
angany européen hitanao midragna izy na hoe nanny américain za mieritreritsy agnampany Ukraine nefa sy miditra am'zay satria io l'équilibre de la terreur io mifankatotry ry zalahy sy mesoany amy diplomatie foana ny faragnan'io zavatra io mariny fa izao aloha mafanafana izy zao mafanafana fa zerenao efa manomboka miena daholo na ny obus-ny zavatra alefa zao ny ogive na avany Iran na afaty Israël fa miegny le intensité gnady zany donc sy misy laminy foana Espagne sy Allemagne ihany ko laza hoe ajanony ny ady atao anatin'ny vaovao-voakandroany mihitsy zany zay tamile lalan'ny ministre ny rahambahinizy ireo moa zany ny resahana an'izay midikininy zay ho an'lay tandrefana zany hoe misy firenena avy any amy tandrefana efa milaza mihitsy hoe ajanony ny ady Allemagne sy Espagne le izy zany zay tokony zay moa tokony ho asandreo magnano asany zay ka le resaka diplomatie zany hoe anao moa ve andeha apriscoliady fa sy misy mba manao an'izay ajanogny gnady ary le izy koa ne raha tena zerenao be communiqué misy resaka sy fanazanany le droit international any ao na ny français ne ny tena an'izay ne hoe ministre affaires étrangères ny France ne ny tena an'izay zay ozy sy nytenenany satria le izy zao raha misy bombardement ataotra an'ireo mba tokony mandalo amy conseil de sécurité de iny de manapa-kevitra hoe de alefaso alefatria ty zavatra ty dangereux ty zavatra ataon'ny Iran ty sisan'zany fa tonga de manao manokany zany gn'américain de misy ohatrany misorosoreny any zaloha le pays tiasy anaty non européenne ty hoe defa tena sisy fanazagny sony izy ty fa zany hoe mataotra sy de tena samy teny micondamné direct fa manao an'zany hoe zanony gnady ina hoe azao ny droit international zay zay io ihany ko ny tena mampametra-panontaniana rehetra hatraiza andriambatompareno Auguste ny tena herin'ity ONU na ny Nations Unies moa zany ao anatin'izay rehetra izay ao anaty malona ny ady tahaka antony satria mijeritsika ny ady tany Ukraine firy volana firy taona ny ady efa herintaona mahery tsy nahita vahaolana ny firenena mpikambana ohatran'izay koa zany ty am'izao fotoana zao inona ny sakana anatin'izany firenena mpikambana ianao efa niasa maharitra tany anatin'izany firenena mpikambana zany manahoana ny fomba fiasan'izany firenena mpikambana zany malohana toetra raha ohatra zao za aloha sy de sy mbola niasa tany amin'ny Nations Unies efa fantatra foana moa araka tsara daholo le izy hoe le Nations Unies de tena azo lazaigny hoe efa tena sy de angady matapakatry raha mahafasiny reto hoe ohatran'ny Trump ty Trump gne zany ny multilatéralisme de tena sisy dikana aminazy misy tenao za zanagno daholo le fagnapiagna amy resaky na amy Nations Unies na taiza atao ohatran'izay zany ohatrana hoe sy de misy zavatra sisian'ny asiny loatra zany ireo izy nefany agnatin'ny conseil de sécurité mana droit de veto izy io ne mahatonga ankehitriny zao hoe maro le mangataka hoe ataovy ny réforme-ny Nations Unies fa na inona ino teneninao eo zany izy tsy manaraka an'io izy le américain zany tsy manaraka an'io na ny européen koa zany zao efa manomboky reraka any koa de ataon'ny Trump zay sitrapona ankehitriny ame zavatra ohatran'regny de tokony misy réforme sary any amina Nations Unies ndraindraika zay izy manao menasika da zay hiala atao izy verinao zany nefa zany ny OMS zao efa niala izy efa nanalany io institution spécialisée de fa nilany io zao de hoitasika anio moa ino toyny ekeny vera miala izy de hoe arô refa hiala anareo fa de sorotety New York ty siège ty fa alefasany Chine agny ohatra zany any ça c'est grave nefa ity moa le olo mandalo eo moa mandalo io fa après 3 ans de fa misy ty miova koa ny président de izay any le izy fa miteny sy misy sy misy zavatra aragny zany ao am'le resaka Nations Unies fa izy didiny be sandra tena hoe manao zay tia nataony firenena matanjaka eto ambonin'ny tany andriamatompareino Auguste fa ny fanontaniana am'izao fotoana zao de ny hoe anahoana isika ty Madagasikara moa zany ao anatin'izay rehetra izay Madagasikara ambara fa tena isan'ny toerana stratégique ihany koa no misy atsika raha eto ambonin'ny tany
be deabe ny hoe iza daholo ny firenena fa misy lisitra ny hoe reto ny firenena mety ho voakasika ilay ady any Iran sy ny sisa sy ny voka ny vantana na tsy mivantana amin'ilay izy manahoany isika eto Madagasikara Andriamatoa Pary Auguste. Isika aloha sy maintsy misy voakasiky ihany na ny fiakarana vidy zavatra fotsiny fiakarana vidy zavatra marina moa fa hoe sy mandalo 2-3 dormozy ny pétrole sika fa kosa ambanimbany aty asika kosa ny eo manina agnisan'ny fournisseur sika na ame pétrole de hitanareo ihany izy fa nisy bombardement ihany nataony Iran am'ireo firenena magnodidina anazy reo agnisan'izany ny tany Oman fa igny ngamba sy de zavatra kelikely ihany igny ka le izy ny rupture na stock za sy de mino loatra ho isan'izay sisy pénurie le izy raha ohatra amitsika ty zany resaka solika zany rupture na solika fa isika fotsiny zany rodorodo tonga de le manao reche le psychose na pénurie de samy maka daholy manao plein manao réserve fa atreto aloha sika de mbola milamigny za mino zany fa sy de hovoan'izay pénurie zay sika fa ny vidiny kosa sy maintsy mba miakatra io zao nga izy efa lasa 60 izy teo fa nidina 200 izy zao ka eny izay mako hoavagna sika fa hoe amerisena iresampirenena zany de sy maintsy hiakatra ihany le izy de io zany eo koa zany moa le transport satria zany sazy andalovagny sony lalovagny sony le ty amy mer rouge mandeha makany amy canal de siège igny fa eo zany le outil tena outil Yemen tena doarofany daholo zay mandalo eo fa sy maintsy mihodina ty amy Cap de Bonne Espérance tena Afrique aty amy Océan Indien zay koa zany mahay important tsika malagasy ary zay mahatonga anazy zany miady an'io îles éparses io ny français igny sa sy maintsy andalo donc misy 5000 km mahery zany en plus zany donc miakatra zany ny frais de transport sy ny solika ihany zany teneniko zany fa gne transport rehetrarehetra donc sy maintsy misy inflation ihany ohatrohatrany ahoana politika tokony atrehantsika an'izay zany ka izy moa le mitenenao teo hoe nidigny izy anao satria tsika zany efa nanana le système de fixation de prix igny hoe raha miakatra da 200 farafabeny raha midigny de 200 koa ka sa mbola ho valable ve igny am'le prix efa niova zao am'le prix efa niakatra zao mbola valable igny anasika nivo de 8 eo moa fa 8 asika eo moa ile izy zany ka isika moa zany zao tokony le voalohany aloha zany tokony izy de le sy de mikoropaky loatra ny resaka prix de izy koa zao raha zerenareo koa ohatrany matanjaka kely na matanjaky ny ariarysika na ny faible euro no ny faible de iny zany zao taloha izy me 5300 tagny zao fa ty amy 4900 ty mba mety micompenser kely an'le fiakarany satria asika mividy an'io en dollar io daholo aby zany de izay rehetrarehetra zay zany ho hitasika an'eo le izy koa sy de eo no eo ny impact an'io zavatra io fa mba misy décalage niany le io 1 mois na 2 mois ny décalage n'io zavatra io rehefa aveo koa moa zany efa milamigny le tany ny spéculation ny anticipation ny tena mampiakatry vidindray io mianticipe anao hoe ho lasa hoaniny ty zavatra ty ho tonga ny guerre mondiale nefa mety sy ho tonga am'izay io zavatra ka ohatrotrany ahoana zany tokony hoe andraikitry ny fitondra malagasy hiatrehana an'izay manahoana ny politika tokony apetraka izao hoe azadigno asika zany sous programme ihany asika donc asika zany efa nifagneky fa sanao subvention zany asika zay ne rattrapegny ankehitriny io de sy maintsy mipetraka am'izay manaraka an'io ihany asika na aloha fa sy hoe raha miakatra tosika hoe sanatria miakatra $120 io pétrole io carburant io de lasa ndray sika zany anao hotazomina an'izao any prix sikany fa asika anao subvention angamba sy ho zaka asika zavatra zay fa sy hoe sa anaraka ihany asika ny anaraka moramora igny ihany asika ny amle anina fa io président tena izy efa anao efa izeriny stratégie sy maintsy zeregny zany hoe ina daholo ny élément de coût agnatiny ao ina daholo ny zavatra hoe mba misy azo amboariny fa misy zavatra sasany moko sy voafesika zany resaky taux de change zay sy voafesika ny transport sy ny assurance io zao miakatry daholo ny assurance am'io zavatra io de hoana iditako sarotra ihany ny sy maintsy hoe ho tafazanona am'izao asika zany hoe ame situation ohatran'izao fa sy maintsy fa misy zavatra kely ihany angamba niakatra enga le izy de ho be io zany nyteneninao teo hoe
tamin'ity mois de mars ty zany izy niaigny izy le raha zay koa moa le nitenenina DG ny OMH de ho hitasika koa izy amin'ny avrily mbola ohatran'izay ve sa mba hiakatra kely koa ny zava-misy rehefa amin'ny toetra raha ohatran'izao raha ndresaka tsika ohatra hoe tany Ukraine nisy an'le vote tsy rano hevitra Madagasikara moa tamin'ny tao anatin'izay fa rehefa misy ny atao hoe ady manana ampleur internationale ohatran'izao zany ohatrotrany ahoana ny tokony fampatora ny diplomatie malagasy na ny tokony position ny diplomatie malagasy ao anatin'izay rehetra izay zany mba hitsonjovatsika le firenetsika nefa ihany koa afahantsika miaraka mirona amin'ny olona am'izay fanapaha-kevitra raisitra maneran-tany za zao resaka exemple zany le communiqué nataony ministre ny affaires étrangères teo farany asa 3-4 jours izay defa io foana zany le izy hoe sy maintsy mianso ihany izy zany amy resaka latabatra boribory de miteny ihany izy eo ao tokony ho arana ny droit international isika tany mbola madiniky moa zany marefo ary toe-karena asikany hoanay de sy de hitako loatra ngamba ny tena hoe sy misy seoseo asika hoe anao ohatrany pays matanjaka regny mandray position hoe sy mety micondamné pays anankiray sika le politique tous azimuts sika ny miaraka aty miaraka ary zay tokony ahitasika tombosoa ka soa de ny déclaration ataosika ny eo ihany nanimba sikany fa aleo manaonao zavatra neutre anina ihany le sika zany mba malefadefaky ihany zany sika moa zany sady asika koa manaraka ny position ny eo misy position union africaine ohatra sisy mba manaraka an'igny ihany koa sikany mba sy da tena hoe te hiavaka loatra na te hoerahoera loatra fa hitako hatram'izao aloha de mety ny nataony ao amin'ny affaires étrangères ka zay mihitsy ny tiako azavaina satria na ny filoham-panjakana ary am'izao fotoana izao le hoe sika misokatra amin'ny firenena rehetra zay azahoana tombony gagnant tous azimuts sisa inona raha techniquement zany azavaina ianao zany mahiresaka diplomatie zany inona mampatonga le fitondram-panjakana miditra am'izay lalan'izay am'izao fotoana zao ary ina koa nefa mety ho risque zay tokony tsy maintsy tandremana satria be de be sady miaia hoe ho lasa sahanady eto Madagasikara raha ohatran'izao hoe makany a Russie de makany a France de makany a Dubai de makary sady milaza hiditra ao anatin'ny BRICS no tsy miala ary amin'ny zany hoe ahoana ny afahana ny tena fanontaniana zany de hoe reo fireneny dehibe reo ve de tena samy mieritreritra hoe azy fa ty aminay de zay anjaranay mifiarah-miasa am'izay anjarany eo Madagasikara ohatran'izay le afahantsika mivoaka ao anatin'izany mba tsy ho lasa sahanady eto isika le izy amy diplomatie na par expérience aza miakina amina firenena anankiray mora maty anao ranao miakina am'io firenena anankiray io zay nge nataonary Didier Ratsiraiky teo tena io le politique tous azimuts io sady managna ty anao managna ty igny anao tena misy indépendance anao ary mifaninagna izy amin'igny agnampy anao faninagna firenena anina regny agnampy anao tanao teo fa hita ihany aloha izy tamin'ny Gezani hita ihany tam'le fanampiana tamin'ny Gezani teo zay fifaninanana zay fifaninanagny igny aza mbola kelikely igny fa tena am'le resaka projet daholo aby tanao zegny avy any Russie président zany aloha de zavaiko sara fa tany Russie zany visite d'état fa taty France visite de travail misy niteny koa moa ohatrany maivamaivana ka visite de travail le izy ka mihitanareo regny ministre maromaro regny niaraka tamin'ny président tagny regny de raha fafavy miresaka izy toy de ambony table zay mizeran'le projet igny to de nanao signaturena projet iregny misy tena hoe ilaigny misy le zavatra ohatran'iregny zany ilaigny misy le fifandraisagny misy andraka amy rehetrarehetra fa sy mety raha ohatrany hoe sikany hoe firenena anankiray ihany izany ohatrany hoe amy français any atsika sisia zany natany français sy tafavako anao ary raha vao manapa-kevitra izy asoragny le fitondra io tonga de vitany sisy piaro anao fa hoe izy rery ka anao rerigny ao izy ihany ny tena mibaiko ka mety nakoran'izao sika koa mizery mate ary amin'ny ary ohatrany hoe Dubai teneninareo zany na Abu Dhabi na Oman agny koa ne misy financement agny misy financement fa financement innovant mba sy classique sony hafa le financement classique io fa misy koa zavatra hoe partenariat tokony
tokony ho hitatsika fa le olo magnano hoe tiany atsika fa aza mandeha fa lasa champ de bataille atao tsy mariny zany parena Auguste fa notaniana isany apetraky ny olona ihany koa le hoe le fitondrana misy amin'izao fotoana izao fanavaozana izao ve afaka miengage firenena amin'ny alalana fifanaovana soni maro samihafa amin'ny resaka hoe fifanaraha-piaramiasa engagé amina vola amina fiaramiasa maro samihafa le firenena nefany a misy milaza hoe tsy tokony mbola zay aloha ny tokony atao fa le hoe ampandeha fotsiny a ahoana ny atongavana ny fifidianana madio ahoana ny atongavana le fanavaozana de inona reo ataosika agnatin'ny 2 ans ve de ipetraka eto izy petraka eo izy le olo mitenany zany le olo mialogna le zavatra ataonary zalaketriny zao satria mandeha izy io misy zavatra mifakay mba misy zavatra hoe mivaingany any le izy ka 2 ans vers 4 mois asika efa tara ty de sy esiky indray velao izy anao anio fa ngamba izy de adalako hoe engagé sy Madagasikara amina zavatra tena hoe sy azo anigny io koa ne afaka fokoana le zay regny rectifiegny any raha ohatry misy zavatra sy mety ame magnaraka an'izay raha ohatry misy fitondragna avo eo fa aza sakanagna fa sy enampagnano grevy tetony ka sisy ny rano sisy ny ziro sisy karaha mba hanao an'izay izy dosakananao ndray fa zay raha nga de iandreto ahay fa karakara ny élection fotsiny inona ihany moa nataonareo teo nangatanareo hiditry tamio fa ny sasany mataotry so de tafavoaka ty zavatra ataon'ny fitondragny ty aketriny tiky de manjary sy hita trasony zahay de zay anakinakanagna anio fa avelao izy miasa fa nanao an'izany daholo ame firenena hafa ena tomboka isan'ny vaovao faraparany teo a ianao koa moa isan'ny délégation na nivoaka tany ivelany a atao hoe ny fitondram-panjakana nivoaka koa isan'ny tazany ianao a tamin'ny dia tany Kenya Addis Abeba tany Ethiopia tany amin'ny vondrona afrikana ina marina tena zavatra nitrangatany satria be lehibe ny tsao mandeha moa tamin'ireny hoe nampiandrasina ela be tao amin'ny salle d'attente de zay vao niraisina ny délégation atao malagasy sisa inona marina ny tena zavatra nisy tany ianao ihany koa isany namoaka le hoe tsy afaka nangataka ny anatrika le fivoriana ny filoha teo aloha iandry rajoelona fa tsy navelany zareo hiditra tany an-toerana raha tena fitinina moa iny dia tany Afrika Atsimo raha rotana ihany mba fahitananao eto mba hanasavan'izany avoaka malagasy le izy aloha de zao zany nalena itagny zany de tsy misy nanao atsisika zany hitanao sika mbola sanctionné de tsy misy tany daholo zany ny firenena rehetrarehetra na ny membre ny comité de paix de sécurité izy andra teo moa ny commission de l'Union africaine any koa misy ana Nations Unies koa ne agny misy représentant agny eo koa ny firenena ny bilatéral rehetrarehetra de zay tsy misy tanao an'izay anina zay atsisika zay ary tena nisaoranary zareo ny Madagasikara misaotra anareo izy fa sy tezitra anareo fa tonga anareo izy tena mbola miraiki-po amin'ny Union africaine anareo zany de zay le tagny zany hoe ampagn'ny andrasa ame couloir zany sy mariny zany sy mariny zany nampiandrasana ora maromaro non tsisy an'izany 5 minutes angamba raha ohatry hoe rafitra fa miteny izy ataosika hoe am'firo am'izao nareo raisinay de tonga de niraisina hay ka niraisina hay ny sasany ane nanatiny atao amin'ny ambasady atao amin'ny ambasadetsika tany raha hoe de izy mba misy magnatoka ny sasany hoe hitanao moa vehivavy ny ministre affaires étrangères allo zahay magnatoka agny ahay isan'izay ny sasany tamin'ny toerany sasany de zay aloha sy nampandragnasy zay gne mahavoasika gasy sary eo hitanao da akory gny afantaranao ny fa hoe niandry ela be olo io serasera koa niserasera tsy marina zany fa ay de voaray sara tagny ka de voaray sara ahitagna fa mbola mitohy le diniky zany le plaidoyer zany tsy misy mitohy any misy fanantenana ve le izy misy ifandraisany am'ty le am'izao mantsy sadek zao tonga sady naka le programme iny izy a no niverina indray nandray andreo antoko politika maro samihafa moa zany ny eno zay mpiseratra politika teto Madagasikara zay misy ifandraisany ve le asan'ny sadek sy le Union africaine ohatraotrany ahoana ny voatsika mety ho tafavoaka inganao anatin'io ve tsika sa tsy maintsy miandry ny filoham-pirenena vaovao ao aorianan'le fifidianana mihitsy zany mety ho tonga any ve le ny firenena maromaro ny suspendu fa sika ny tena tsara position sika tena tsara position tsy de nisy korotagny be
asika koa mba manaraka ny zavatra tenenindreo ihany manaraka ihany loatrany hoe io ihany ange mbola eo daholo ny institution rehetrarehetra le izy ho tonga am'izay ihany asikany fa inona ny délai ohatrany zao hoe mois d'avril zao ane de fa mova koa le membre ny resaka comité de paix et sécurité satria zao tsy misy miconvaincre koatsika la resaka SADC union africaine mifanaraka nagnome signa zany union africaine nagnome signa ny SADC manino hoana anareo sy ny suspendavinareo koa i Madagasikara raha ny tokony ho izy zany izao e am'le resaka principe na subsidiarité tokony SADC alohany suspendre tsika zay vanazy ny suspendre union africaine ary zay no manairegny union africaine zao nalaky loatra izy tame décision sarotra be le miova le iveragna amigny fa indrindra sy sika rery ny suspendu de ohatrany hoe misy ahoana ty deux poids deux mesures ty fa tonga de natao any Madagasikara meny signy ny SADC fa zao amizay sy convaincu hoe resy latra ay marina ho izy gnanareo any SADC sy ny suspendre ny Madagasikara satria gnany SADC ane resaky filaminana anazy tadiavina izy vo tonga tamy voalohany tonga taty tamy voalohany everiny tena rotaky sy fakahitagna eteto avy amin'ny aéroport agny ama de misy tanky may misy tragno may sisan'zany eto am'sigarina nazavaigny taminazy zany nazavaigny tamy SADC hoe hitanareo anareo tentonareo fa faly anareo fa nilamagna asika ty satria io zavatra io nampiasainay hoe aleo inona moa zany le rôle régulateur ny HCC satria izy moko nareo ange izao ny constitution nareo nareo tokony président Sénat na sisy ny Sénat tokony gouvernement ohatratran'izay zany de ino nazavaigny taminazy hoe io sy afaky nandray ranony daholo fa rôle régulateur ny HCC nampiasainay ary io efa misy atao jurisprudence efa nisy taloha fa zay teneny taminazy raha sy nanao an'izay zahay de sotran'izao no ahitanareo anay fa na ty hôtel niovresika ty ngamba efa mahitagny daholo ty de izay zany gnamy SADC de oka tokony ahazava amin'olo tsara misika mihaino tsara fa sy miforcer sikany izy sy manery sikany izy araka le teneny hoe io ndray SADC fa nery matetika averiny madame Joyce Banda zany le mitariky délégation sy manery sikany izy ary calendrier nangatany hoe izy le ataony hoe feuille de route ahoana moa enareo zao tonga avanareo amin'ny élection ry de zany de efa mampitabataba ny sasany ohatrany misy mandeha amy SADC anao de magnano hoe zay sy fantatrinay io zavatry nataonanareo tio calendrier veranga de ho tadiavagny fivoriagna ohatran'iny d'autant plus izay ane de efa nisy ny consultegny tegna amy présidence tegna tagny zahay na io antoko plateforme sasany io plateforme sasany manao hoe sy niraisigny tagny sy mariny zany niraisigny madame Dirkabto zay miaraka ame conseiller hoe inona izao daholo gnatao ka calendrier sy ivorian'olo ho avory daholo Madagasikara manontolo hoe anao an'izao zay anao code électoral zay anao an'izao zay anao an'izao zay ary misy am'iregny hoe azo ampiaragna misy mafaka miaraka misy ny sasany sa azo atao ty la sy vita ity de izay igny natolotry ny fitondragna igny présidence de la république igny io le nataony hoe chronogramme le izy de ino ndray zao ny fampitoriagna agny amy SADC agny misy mitainy koa siny zay nge sy nyresigny tanio hoe de ohatra niny loatra asika any amy concertation tena zavatra hita andre Batoparano Auguste ny tsy fantatry efa nisy ataotsika hoe zadratsy tam'le tetezamity tany fandimby tany aloha hoe rehefa tetezamity de tonga de oravana ny anarany ny androm-panjakana de apetraka ny CST sy tahotraohatran'ireny le taloha reny de alailaina fotsiny am'izay teritendrena hoe afa-ty manolotra CT CST sy sisa tsy zay le zavatra nitranga tam'ty fa tena filma hafa mihitsy zany le tena nandeka eo am'izay no lasa ohatra miteraka frustration hoe azy fa manino zay tsy ampandraisana anjara sy sisa ary misy azany ataotsika hoe ny mpanao politika milaza am'izao fotoana zao hoe inona moa ny ilanareo an'izay SADC ny Union africaine zany tsy manampy anareo akory efa nisy ny tondrozotra tamy 2011 tsy misy tanteraka akory hatram'izao sy sisa ahoana ny amalinao an'izany le resaky le any amy concertation sika fa presaka aby ny retrarehetra fa ity calendrier asany gouvernement ity misy ministère de fondation misy comité consultatif koa ngaban'izay ino mba calendrier igny zala mba aleo sikany any amin'ny concertation nationaly mahafaky miresaky milamigny sara sikany
momba le resaka hoe sy resaka sadek sy resaka union africaine maro misy mandefa hanana am'zany hoe inona koa ma président anaovana any hoe sika nge efa niraisin'ny français tary fa niraisin'ny russie fandraisin'ny russie tsy le izy zany hoe agnatiny ohatra anao zao ia miaraka miasa amin'ny union européenne anao sy hoe sy agnatina groupe régional ianao asy afrique ratsika misy pays africain misy pacifique ao misy caraïbe ao oa izy anao gasy zany raha sy manana an'zay anao sy misy agnatina groupe anao ohatra an'izay koa sy misy manana groupe sous régional koa sika koa ty io zao le hoe resaka sadek asika na misy financement zany de tokony atao amin'igny le izy ka le zavatra vitaloha tagny efa tokony lesona asikany zay mahatonga ny président nareo fondation iny ana igny de hodininy igny ny zavatra tena kendregny de hoe ahoana gny tonga afanareo anaty 24 mois amin'ny resaka élection rehefa anareo azy amin'ny eritreritry hoe olo sisy raha daolo mao hoe fa ny groupe continentaly na amin'ny Nations Unies sy misy agnatina groupe africain anao raha sy zay anao de hoaiza ansa iditra amy groupe hafa ny Asie agny izy nandrainao agny sy misy manana anina koa anao aty koa groupe régional sous régional koa ohatrany hoe any Afrique de l'Est ny CEDEAO misy ny Afrique centrale misy ny Afrique du Nord nire Maghreb ary de sy misy manana koa sikany amty sadek ty fa azy ataonareo zany hoe zay sy mila an'io ny union africain zao za hitagny farany teo de mobiliser ny agence d'exécution rehetrrehetra izy anampasika amy resaka cyclone io ny union africaine sy manambola fa ny agence d'exécution rehetrarehetra anagnany zany de milaza zany hoe soe nanigna sika fa izy de tena hoe ampianay anareo fa miesika daholo izy rehetrarehetra ny union africaine inona tompoko no mahatonga nyty resaka hoe diplomasia somary afa kokoa zany ty raha oarina tamin'ny teteza mihita ohatra tamin'ny taona 2024 ny fifandraisana Madagasikara am'ireo mpiara-miombonana fa firenena avy any ivelany tamin'ity tena miazakazaka be lay fifandraisana ary atao hoe eo ny olana hoe union africaine fa ny akoatran'izay na ny solotena maharitry ny Nations Unies raha tany Thomas na tena vakivava mihitsy ny teny hoe hitsapanay ny fiovahana sy ny sisa eto Madagasikara ary ohatrany hoe misy ohatrany hoe fianakaviam-be resam-pirenena hafa ohatrany hoe faly am'le zava-misy na de atao raha hoe misy sasany samy manana fomba fijery fa raha atao zany ny pourcentage de le olona ohatrany hoe faly am'le zava-misy no misy tsy hoe olona fa le firenena sy le mpiara-miombonatoka le izy ane zany afalana zao satria sy faly agny izy tamin'ny taloha teo tam'le fitondragny taloha za de mitena anareo iregny le mandroka diplomate regny iregny personne non grata iregny fanararotany hitana zala daholo io hitany daholo io rehetrarehetra io fagnarotany teto am'le tonga ny investisseur de sy misy hoe magnome zavatry na hoe hiditra actionnaire ao hitany daholo io de faly any izy mariny fa le principe zany de hoe sy tokony isy changement anticonstitutionnel nefa izy faly any reo am'io zavatra io ary io zao nanao rapport le zala solotegna ny union afrique raha voe spécial ny président ny commission de l'union africaine eto monsieur Idriss le égyptien nanao raha izy de hoe misy zavatra miova agnato zao izy nataony daholo miresaka na électricité eny aza figny resaka fisolota karama 14% igny hoe mba zavatra niova ao izy tezitry Andrazelo tena tezitry Andrazelo zay inona anovanao an'izany hitanao nga inflation io inona dikany 14% ke anao sy mampiakatra anao ny inflation misy foana zany daholo zany tena asika zany zao ohatrany mba acceptena zareo hitanao sy nisy tapaka ane ny financement sisy tapaka ny financement sectoriel regny nambako fa nitoy ihany le izy de izay ihany koa mahatonga ny fitondragna io hoe manaraka mora aloha fa sy mandrava le zavatra le institution sao de mampova zavatra koa igny satria izarazara place io koa sikany ho tafavoaka sikany firy izaragnan'io tanao plateforme zao misanga daholo misangadaholomay parti satria fa mieritreritrany ohatrany taloha hoe mouvance nianina mahazo an'izao place zao magnano zao de ohatrany hoe ohatrany mariny any koa agnanary
le fitondragna ty zany marina aloha fa masosotry zao le mahita le frongona mbola agnatinao le frongony be le frongona sady mbola izy koa mbola mitondra frongona hafa koa izy io amin'ny resaka amin'ny assemblée nationale loatra na amin'ny gouvernement frongona fao de mbola mampiditra frongona hafa koa masosotry le izy zany de sy magnomesina an'ireo tanora asika reo raha mitabataba aminazy sy magnomesina an'ilay ohatra satria ohatrany masosotry le gagan'olo ohatran'ity ve le izy satria sy aminagnategna zany fa hoe mba miova tanteraky le ary za koa de sy matoka anazy zala reo sy matoka tadibinareo tamy Razor Mampianina Razor Mampianina tonga teo de hoe sy nisy député de hoe de lasa nana majorité to amin'ny assemblée tao nefa taiza regny majorité regny rehefa tonga ny le empêchement nataony président Razor Mampianina regny koa neny nanaraka nanao sone tagny daholo donc zay gnanahy satokisako an'ireo ohatry amin'ny assemblée sy namany na nyrehetrarehetra zany tokony misy an'le resaka tsy fantatra koza mety mbola baiko avy any amin'ny andro Rajoelina zao manko no tiako antanina hoe inona ny tokony ho hitandremana indrindrindrindra amin'ny diplomatie satria zao raha hitantsika fotsiny zao ny filoha teo aloha any Rajoelina reny hoe sisika anakany amin'ny UA misisika makary zany hoe mbola manao zay hevitra rehetrarehetra izy tahaka ny filoha rehetra ny ala tsy ara-potoana teto zany hoe tahaka ny filoha tsy navita mandamo zany mbola malahelo ny seza sy ny toerana sy ny anina de manao namo lobbying gauche droite sy zany rehetrarehetrany ohatrany ahoana ny tokony ho asan'ny diplomatie malagasy manoloana zay miasa ny diplomatie fa ny diplomatie manko sy mitabataba ary raha ohatra zao na ambassadeur izy zao izy sy hanao déclaration miasa izy fa iandro Rajoelina aloha karakarazana efa somary efa vitavitanana anazy satria izao Union africaine efa iny efa sy nandray iny ena aza fa le rangahy le mpazaka tany Eswatini nazo rappel à l'ordre iny na tamin'ny SADC tany amin'ny Union africaine de toerinagnazava igny izy toerinagnazava izy de manaraka an'izay ny France ke tena nategna ny français ny exfiltré nazy de ty nanala anazy de ty de fa iny izy fa nandray ny président igny président Randriandrina Mikael igny everiko angamba efa kelikely any marge ny le fitondragna taloha fa normaly any moa anao moa ve sy mbola vita mandanao no niala teo anao de enao koa mbola mieritreritry fa mbola namanao daholo le namanao taloha nefa amin'ny diplomatie amin'ny géopolitique tsy misy sony fa interenana anazy raha izy ka misy zavatra tiany ho azy ty ohatrany hoe resaka arenaky ibony-tany tsy mizanona aminao koa izy fa anazy zay olo eo ny iresany zay olo zay ambony bro ihany ny iresany zay mipetraka riavoro ihany ny iresany izay zany tokony ho fantatry ny le mpitondra zay miongana ohatran'io fa sy namanao mandra-pahafaty resaka hoe ambassadeur ihany ianao Parrain Auguste misy am'izao fotoana zao moa fa misy anarana mandehandeha hoe ianona mety ambassadeur ary ianona mety ambassadeur ary ahoana ny fipetrak'izay mba maika atsika ve tokony ametraka an'izay ambassadeur ary Afrika Atsimo zao fa nisokatra hoe mandray zay raha ohatra ka hotendrenareo ny ambassadeur anareo aty aminay sy ny sisa maika avetsika amin'izay olona ohatrany ahoana satria indrindray koa reny hoe fizarana toerana politika koa ny resaka ambassadeur nefa ny ilana koa ndraiky efa diplomatique indrindrindrindra amin'ny toetra raha mare foatra zao ilaigny misy managna ambassadeur tsy vitany nafa ty Tananarivo aty le resaka fifandraisany fa le ambassadeur zany le igny manafanany le relation resaka exemple fotsiny ahoana moa asika tamin'ny fotoagna ny andro Rajoelina andasaka président na commission de l'Union africaine anao na ambassadeur sy anagnanao Addis Abeba amin'ny Union africaine ataon'olo magnambaly olo anao na ahoana anao hoe raha misy ambassadeur sikany ambassadeur ny Japon ity tsika sy manendry ambassadeur any Tokyo nefa olo magnampy be sikany ame fanaova ame projet marobe i Japon ohatratran'izay na i Allemagne iregny zany le sisy réciprocité zany regny zany de efa sy tian'olo regny satria anao chargé d'affaires gnataonao eo igny zany tena ohatrany magnambaliny le olo le pays anankiray anao hoe nivoana chargé d'affaires gny manao représentation ka fanendrika ambassadeur ilaigny fa io ndray faraky ny tenen'ny madame ministre igny sy ohatrany maneno chef de district io setrany fa misy procédure be debe ilaigny aloha le anan'olo hoe de alefa amin'zareo agny mandalo amin'ny conseil de ministre fa sy teneniny izy sy mbola misy décret chaîne numéro fa
ny de ina alefa agny amin'ny pays agny ohatra ny hoe ity ho tendrena iany France ty de alefa agny igny de manao enquête ry zareo agny misy enquête marobe de moralité ino ty position ty olo ty sur le plan politique ty mety aminay sa tsy mety aminay il se peut anao misy faute nataonao tagny de iny mamerigny izy avy agny io le teo hoe agrément zay vao manendry am'izay isika ka za mino zay fa mety mandeha agny avao fa misy an'izay vao gn'agny fa sy mbola nivaly fa misy any ny voatendry efa nivoaka décret nge gnany Maroc sy France igny fa nisy an'izay fa nivoaka koa i Chine de izy le anankiray Chine angamba le anankiray de misy pays raiky koa zay efa nivoaka koa zany fa sasany zany ohatra ny Afrique du Sud teo mbola hagny zay mbola mihodikodigna agny ela io za andeha tany Italie zay 5 mois iaho zay fa nivoaka agrément-ko de miandreo any anao misy koa moa tany ohatra n'regny koa sady bilatéral sady multilatéral sy ohatrany hoe misy eo le firenena roy anankiroa ohatrany hoe mandeha ny Union européenne ohatra tsy hoe sy maka agrément ny Belgique aloha satria Belgique le siège de ko eo koa ny agrément ny Union européenne ka ilaigny le ambassadeur ka le izy anao teo hoe resaka politique io ndray de arakaraka ny président de la république le izy ilaigny any ilaigny misy technicien nianatry momba an'io misy fa azo adigno koa fa ankehitriny zao sika politique au service du développement ilaigny any koa ny background am'izay zavatra zay fa afa ny diplomatie taloha de mipetraky de manao taratasy manao note verbal fotsiny fa zao ny hoe lasa ohatran'olo mitady marché mitady raha anao mitady client anao mitady entrepreneur anao non mitady société anao andeha anao investissement ity iny zany tsy maintsy ilagnan'le olo managna an'izay koa zany fa efa mova zany ny diplomatie ankehitriny diplomatie des affaires hoe sasany diplomatie business mandeha manao contact an'io aby ka io de arakaraka an'le profil anao arakaraka an'le président ihany koa hoe nyty mety mahavita an'izany mety managna an'le ananakoroa miko anao mety sady mahay an'le diplomatie classique anao lefa mety managna ihany koa anao le zavatra teneniko zay mafaka mitady marché sy investisseur ihany fa ny destination touristique koa ivarotro an'igny daholo any Madagasikara anareo mandeha misy an'izao gn'any tsy maintsy manao roadshow mandeha isaky rahanao amy chambre de commerce regny tsy maintsy zay moa ny zavatra nataonao tany Italie zay zavatra zay de izy zany teneniko zany tsy maintsy mitady mpampiasa vola amin'ny resaka diplomatia isany mba nisy ny tena hoe mba ntanio an'ny Parrain Auguste ty fanontany ity ahoana fahitanao an'ireny hoe filoham-panjakana any Russie miteny malagasy tsisy magnino an'io ka hiteny iny izy teny russe sy tenysika koa zay le izy Erdogan sy mahita an'igny teny raha misy anao izy ino ma le fagnotanao teo hoe asika miteny malagasy niny zay le filoha miteny malagasy ka mifanohitra am'le zavatra ny teny eniny anandatra ny teny malagasy raha izy nanao ohatra anao teny français tsy hoe izy sy mahay hitanareo izy tany français misy miteny avao le izy afa moako sy mahay ohatra ny Erdogan igny de tena sisy langue haina raiky misy de izy de teny turc avao de igny koa zany lefa igny koa gn'ADN ny zany igny zavatra igny ka za sy tokony manahiragna amio zay tamy farany teo tamy Sadek misy mahiteny gasy le misy interprète de tena miteneniny misy zareo misy magnano hoe mitenena gasy anareo izy à l'aise kokoa anareo satria nagny le sentimentanao le ananao mivoaka tsara raha manao ny langue maternelle-nao ianao miteny officiel anao to zay le manao an'le teny français igny de adikana zareo koa de mety misy zavatra kely miova za aloha de hitako mety misy ka satria izy koa fa natao hoe ataosika ny malgasy angamba le malgasy izao tenenina angamba sy de gny matière loatra fa angambany hoe ampiakariny bebe kokoa ny volume horaire ny teny malagasy mba samba hay daholo ny sika rehetrarehetra ianao ve tsy mahita hoe somary mizotra bebe kokoa rona makany amin'ny rosianina tsika isika tsika izy eo fahitako anazy resaka fanazatra asika taloha zany ohatra resaka armement resaky ianina amy rusianina fa akoatran'izay koa mba sara koa ne mba esesika koa io mba sérieux zala regny raha ohatra manamboatra lalagny
hoan'izay efa nandeha tagny Russie de mahafantatry tsara ny fomba fiasana zara c'est dommage moa izy ty tratry nyty guerre ny Ukraine ty ny Russie fa raha ohatra hoe Gazprom zany anao ny pétrole sika na ny gaz sika na hoe Rosatom mba misy zaraigny any le raha fa za sy mieritreritra makagna sika raha ampitaha isika tamin'le zavatra nisy taloha zany tamin'le fitondragno teo aloha teo izay mahatonga asika manao an'izay fa leo aloha mba zareo koa ny zavatra to vitany asika sy mandaka agny occidentaux sy mandaka agny américain sy mandaka agny français sy mandaka an'le allemand na japonais zay manao zavatra be misika etoa fa leo aloha mba avelao za raha samy mampiseho zay tokony ho vitany be de be koa no miresaka hoe sao de nisy appui tany ambadika avy amin'ny Rosianina nafahana nanonga ny Andrajoela sangambany sika tema fa mahay analyse politique loatra aby ny gasy akehitriny de misy manambatambatra avao fa bon za sy noako loatra zany nefa raha misy zany moa za losy de mihino satria ohatrana relation mbola natao eteo hoe eny metimety marina ane zany sao de hoe mety mandegna eritreritry hoe président n'assemblée ngamba efa mety efa zatry tagny zany rehetrrehetra zany sy raha fantatry daholo zany ame politique fa raha manokana aloha de sy mahafantatry momba an'izay eny ary tompoko fakasana be de be anao mbola be de be zatra tianao resana fa tapitra ny fotoanatsika mahafinaritra zay ary akasitrahany ianao a nivahiny teto fandarana soiteny misaotratsika tany atokantrano tany nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany tena alohan'ny amaranatsika karany soratra ray minitra tompoko mitondrana hafatra ny afatra angambany de ny fandraisasika zara mandray zara daoly am'le resaka concertation efa tsara moa izy teo tamin'ny voalohany mako ny teny hoe ataovana mois de juillet fe ty zany efa manomboka izy zao fa mandeha ny sectoriel mandeha na ny tanora mandeha iny environnement maligny de samy manao ny zavatra tokony mety asika tokony am'le resaka concertation zay egny anagny tena aniko am'ty resaka refondation ty ary mba tena refondation maro no atao fa sy mbola zatry ny zavatra fa sy efa nataosika taloha mba iova zany misy zavatra iova de sampy angatagny koa moa zany mba sanao le fahazaragny taloha fa de misy ane de mbola zatry zao am'ty resaka corruption ty resaka corruption tokony zeregny tsara magneno zay fa hoe amy recrutement ny mpampianatra ao aneka promotion tafara ilasa aloha ino tokony zany mifagnadina neka misy zanakary zareo ohatran'izao na any amy maramila zany naniko zay any gn'anso mba tiako atao satria lasa zay manao sérieux zany tena hoe azo lazaigny hoe voabe any mandeha resaky mbola mandeha koa ne trafic na volamena asa misy zany sa sy misy de tokony mba tandrigny daholo asika rehetrarehetra misaotra tompoko misaotra anareo rehetrarehetra reo mpanao gazety ny technicienne iloha tompoko